Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah dia ampianariko atsika doigt tsotra kely ao anatin'ny 10 ihany ianao mamaky azy dia hitondra fahombiazana lehibe eo amin'ny fiainanao izany. Ity doigt ity dia naverimberiny mpaminany sallallahu alaihi wasallama intelo ny maraina aorian'ny sola fajr mialohan'ny iposahan'ny masoandro ary intelo amin'ny hariva mialohan'ny ilentehany zany masoandro izany. Ka raha averimberinanao ity doigt ity amin'ireo fotoana zay voatendry na voatonona teo reny dia hitondra fahombiazana aminao ary hanala ny haratsiana rehetra eo amin'ny fiainanao ary hiaronao manoloana ny haratsiana zay ataony zavaboary ny Allah. Ity le doigt ka miteny manao hoe a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Izay midika hoe amin'ny anaranao feno ry tompo Allah no angatahako fiarovana manoloana ny ratsy rehetra izay ataony zavaboary. Averimbereno izany doigt zany fa wallahi hitondra fiarovana eo amin'ny fiainanao ary hitondra hatsarana eo amin'ny fiainanao. Aparitao betsaka any amin'ny hafa izany afatra izany ary ampianaro ny vady aman-janakao izany doigt zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.